Mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao Emile Kirjas, sekretera général ny International Libéral, izay ivondronandreo antoko mandala ny fahalalana maneran-tany. Ny antoko MFM no any antoko malagasy mpikambana feno ao anatin'ity fikambanana politika iray sampirenena ity. Mandalo eto amintsika amin'izao fotoana izao Emile Kirjas, sekretera général ny International Libéral, izay ivondrona ny antoko maneran-tany mandala ny fahalalahana. Fitsidiana izay nosoritany sekretera général ny antoko MFM izay anisany ao anatin'ity vondrona ity fa tsy ofisialy fa vokatry ny fanasan'ny antoko ADN tarihan'ny Edgar Zafindrava. Mandalo eto izy fa tsy mission officielle zany avy amin'ny libéral fa nasainy antoko ADN satria ny antoko ADN zany nanomboka tamin'ny fivoriana tany Andorre tany Espagne zany no nandraisana azy ho mpikambana mpanaramaso ao anatin'ny International Libéral. Dia mety toy izay zany izy dia tsy dia misy fotoana fanainy fampiresaka sy mihoana taminy zany na dia misy fandraisana SMS na messenger moa zany fampiresahana teo fa hita ihany nahoana mahotafahony zay fa izay zany diny manokana ny fangatahany antoko ADN zany no natonavany teo. No mariany Rakotovaza Olivier ihany koa fa ny MFM hatreto no antoko malagasy mpikambana feno ao anatin'ny International Libéral. Fidirana ao anatin'ny International Libéral zany misy dingana maromaro tsy maintsy atao. Voalohany indrindra moa zany dia tsy maintsy raisiny izy ho vahiny guest moa zany filaza azy mandritsy ny fotoana maromaro manaraka congrès manaraka comité exécutif amataonany dia rehefa hita fa navitan'izay dingana zay zany izy dia misy fomba anankiroa ny fandraisana azy. Ny anankiray zany maka ny fankatoavana avy amin'ny mpikambana feno ao anatin'ny International Libéral le antoko. Raha tsy izay zany dia mandalo fifidianana ao anatin'ny congrès ka ny telo apahefatry ny mpifidy zany no mandray azy. Zay zany zavatra niseho tany Andorre satria somary tarayana tongavako tany fa dia nakatoavy ny congrès zany fidirany ADN atao anatin'ny International Libéral. Ny fanajanany zon'olombelona, ny fahalalahana, ny fanajanany demokrasia no anisan'ny foto-kevitra iombona ny mpikambana ao anatin'ny International Libéral. Foto-kevitra izay tokony hita amin'ny vina mpiarahamonina ny mpikambana tsirairay araka ny fanazavana noetiny Olivier Rakotovaza.